Fahameraba-tsika tsiray avindaheta tsy tia alatsinainy fa 13 volana jona ity misotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro hatrany ary nomeny an'izao fotoana manokana izao fahantsika mandray ny teniny. Alohan'ny dirantsika ny mofonenana io dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola fariny fonay miantso ny anaranao. Saotra indrindra iray eo izay miaina ankohonana tsirairay avy eto ary mitaonanay koa ny ianao mba hitoetra ao amin'ny fahamarinana, mangataka aminao izay mba hamoaka zava-tsoa ao anatinay tsirairay avy ianao ary aokany izay ho tantanao amin'ny fahafenony. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha tena mofonenantsika androany dia manao hoe mangorà rehefa tsy azo hidovirana ny fahantrana. Nalaina moabora toko 7:7 manao hoe fahaleleovana sy enatra no amin'izay mandafa maizana, fa izay manaiky anatra no memboninahitra. Amen. Ao amin'ny fanoharana dia nampanalain'ny tompony ilay mpitrosa izay tsy namindra fo, ka hoy izy taminy manao hoe ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoky ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa hoy Jesosy no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izay mandà tsy hamela heloka dia ny fanantenana ho an'ny tenany mba hahazo famelan-keloka mihitsy no laviny amin'izany. Nefa tsy tokony ho diso ny fampiarana ny fanoharana. Ny famelan'Andriamanitra ny helontsika dia tsy manamaivana mihitsy na kely aza ny adidintsika ka toa azy. Dia toy izany koa ny toe-tsaina mamela heloka an'ireo namantsika dia tsy mampihena ny fitakiana ny trosa ara-dalàna. Hoy Kristy tao mivavaka nampianarana ny mpianany manao hoe mamela ny trosanay tahaka ny namelana izay nitrosa taminay. Amin'izany tsy milaza izy tsy akory fa mba hahavoavelan'ny helontsika dia tsy mahazo mitaky an'izay tokony ho takaintsika ho antsika marina amin'ny trosa amintsika isika. Raha tsy afaka andoha izy na dia vokatry ny fitantanana tsy mety aza dia tsy tokony hatao an-trano maizina na ampahoriana na koa hoentina ampahasahiana nefa tsy nampianatra antsika mipirisika ny fahalainana ny fanoharana. Milaza ny ten'Andriamanitra fa raha misy olona tsy miasa dia tsy tokony hihinana koa izy. Ny tompo akory tsy mangataka ny olona miasa mafy hiantoka ny hafa mivelona ao amin'ny akamoana. Maro amin'izy ireny no mandany lany foana koa ary tsy mikely aina mba hamelona ny tenany. Ka izany no mahatonga ny fahantrana sy tsy fahampiana aminy. Raha tsy mivoatra izay mampanaram-po an'ireo fahadisoan'ireo dia ho fantiantoka toy ny harena atao amin'ny kitapo laoka izay rehetra mety atao ho azy. Nefa dia misy fahantrana tsy azo anoharana ary tokony ampiseho foantra sy fangorahana amin'ireo izay trapa isairanana tokoa isika. Ingane izany mba hitoetra amintsika tokoa ary hahiantra sy hamela heloka isika. Amen. Ianay tsara indrindra tany mbola misaotra anao zaray any amin'izany tenao izany. Ampianaro izahay ahitsinjo an'ireo namanay, ahitsinjo sy ahitantana ananatra ihany koa ampitiavana ka hifampitondra tahaka ny rahalahy, tahaka ny mpianadahy ary ihany koa ny mahirahinay ao aminao izahay. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Happy
miaro